lamesa fisaorana an'Andriamanitra boka miarina arivo ambalavao ny 4 jolay 2024 nataon'Andriamatoa Andriamamonjy misa lui no ninatra ny fahafitopolo taonany sy 10 taona na mpiasa-panjakana mpisotro ronono azy ary indrindra no ny fahasoavana maro samihafa avy amin'Andriamanitra nandritra n'izay fotoan'izay aoka risika anolotra fanati-piderana ho an'Andriamanitra amin'ny alalany mandrakarivo ny vokatry ny molotera nakalaza azy Hebreo 13:10 no tanterahana ny alahady 7 jolay hatramin'ny 9 jolay atoandro ny jobily tsy mpitrano an'Andriamatoa Andriamamonjy misa lui tao amin'ny tanindrazany boka ao amin'ny commune ambanivohitra Miarinarivo distrikta Ambalavao Tsieny Paris ao amin'ny faritra Matsiatra Ambony nisy ny lamesa fisaorana an'Andriamanitra natao fa teo ihany koa ny lanonam-pianakaviana izay nanasaina olona maro mahery ny 500 ny alahady alina dia efa raikitra ny lanonana ary tsy maintsy natao ny famonoana omby sy ny tsipitrano ary ny tsodrano mamalagasy ho firarintsoa ho an'ny taranaka mapary ny alatsinainy fa 10 jolay alina kosa tao antoerana ireo tanorina avana sy tapaka ary namana manodidina nisy ny alim-pandizana ny alina io nafana ny fety no ny hira sy ny dia nateo azy any antsika vokatry ny andro ririnina ny talata fa 9 jolay kosa no andro nanaovana ny lamisa fisaorana an'Andriamanitra amin'ny maha-kristianina katolika ity fianakaviana ity ka toy izao ny fisotro nyizany rehetra izany misaotra anareo nanaraka hatramin'ny farany lanonana tsary ola manantena anareo avana sy namana tsiraray kosa hitondra mavaka hatrany ity fianakaviana ity ary manantena ny fanampianareo rehetra tsy adino ihany koa ny fankatelemana anareo izay niombavaka sy tonga marobe nanome aja sy voninahitra ny fety ingany atratra ny jobily volafotsy sy volamena ary dia mondra trano isika rehetra Soa manahe soa manahe hangai tu salama soa fangareo manao akory soa manahe soa manahe hangai tu salama soa fangareo manao akory andre mangita hitahe